sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Miravoravoa ary Jerusalema, mivoria ianareo rehetra manampitiavagna azy, ianareo malahelo aoka ientan-kafaliagna, miravoravoa fa ho dibo-kafaliagna ny fonareo. Isaia 4:40. Amin'ny fofeno fitiavagna no iarabagnantsika rehetra izay magnaraka tsy tapaka ity onjam-peon'ny radio Fagniry mamitsika ity, izay onjam-peo mitady mandrakariva ny ampanjaka ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosèse mamitsika ity. Isoranay ianao izay mankamamy sy mankafy ny fampianarana sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjam-peon'ny radio Fagniry ity. Toloranay fiarabagna manokana atsika eo ve jiaby tratran'izao alahady faefatra amin'ny karemy amin'ny taona be izao, izay alahady ankalazagna manokana eto amin'ny diocèse ny pèlerinage agny amin'ny montagne des Français. Koa amin'izao alahady faefatra amin'ny karemy amin'ny taona be izao dia toloran'ny eglizy loha hevitra isika ny hoe tiantsika mpanontany iray ndeo renesitsika irevaky teny masina rosin'ny eglizy amintsika izay arana fampianarana sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque ray aman-drenitsika. Boky faharoan'ny tantara. Tamin'izany andro izany, ny lehibe ny mpisorona rehetra mba amin'ny vahoaka koa nandroso nanao fahadisoana manaraka ny fahavetavetany hafa firenena sy nandoto ny tranon'ny tompo izay efa nohamasininy tao Jerosalema. Malaky sady matetika no nampitondra teny fananarana tany amin'izy ireo ny tompo Andriamanitra indrazany tamin'ny alalan'ny irany, fanangoraka ny vahoaka sy ny fonenany izy. Kanso, ny homehezan'izy ireo ny irak'Andriamanitra, no tsiratsirainy ny teniny, ary no vazavazainy ny mpaminaniny, mandra-pihatra ny fahatezeran'Andriamanitra tamin'ny vahoakany tsy azo no tohaina intsony. Nodorany ny tranon'Andriamanitra, no ravany ny mandany Jerosalema, no tselarany afo ny lapa rehetra teo, ary nosombany ny fanakasarobidy rehetra. Nentiny Nabucodonosor ho babo tany Babilona ny olona sisa tsy matintsabatra, ka tonga mpanompon'izy sy ny zanany ireny mandra-panjakany panjakany Persa. Izany no nahatanterahan'ny tenin'ny tompo tamin'ny vavan Jeremia hoe:
mandra-pahazony tany nionitry ny sabatany dia tsy hitsahatra izy mandritra ny fotoana nahafoana azy dia mandra-pahafenoan'ny 70 taona. Ary tamin'ny taona voalohany nanjakan'ny Sirosy mpanjakan'ny Persa dia namporisihiny tompo ny fanahiny Sirosy mpanjakan'ny Persa mba hahatanteraka ny tenin'ny tompo tamin'ny vavan'i Jeremia, ka nasainy nataony kabary sy nolazainy antsoratra ely eran'ny fanjakany izao teny izao. Izao nolazainy Sirosy mpanjakan'ny Persa: efa nomeny tompo Andriamanitry ny lanitrahy ny fanjakana rehetra eto an-tany, ary efa nandidy ahy izy hanao trano ho azy any Jerosalema. Koa izy avy moa aminareo ny vahoakany, ho azany Andriamanitra tompony, ary aoka hiakatra izy. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra.
Vakiteny masiny faharoa taratasy ny masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Efezy nalaigna ao amin'ny toko faharoe. Ry kristianina havana, Andriamanitra izay manankarena amin'ny famindram-po no ny alehibe ny fitiavana izay nitiavany antsika na dia fony mbola maty ny fahotana aza isika no nahavelona antsika niaraka tamin'ny Kristy. Niaranatsangana isika sy niaranapetrany amin'ny Jesosy Kristy anandanitra mba anehoany amin'ny andro avy ny abeny arem-pahasoavany amin'ny hatsarampony amintsika ao amin'ny Kristy Jesosy. Satria ny fahasoavana no namonjena anareo no ny finoana, ka tsy avy aminareo izany fa fagnomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fandrao misy mirehareha, fa asany isika ary zava-bao nataony tao amin'ny Kristy Jesosy mba ho amin'ny asa soa voaomany rahateo ataontsika. Izany ary ny tenin'ny Tompo isaorana ny Andriamanitra. Itenginao no fanilokory Tompo, itenginao no tegna fahazavako, mamaivagay, mafaliponakay, kentiako iainako mandrakizay. Itenginao no fanilokory Tompo, itenginao no tegna fahazavako, Momba antsika mianakavy ny Tompo tanteraka tokoa izany evanjely masiny nisoratany Masindary Joany voninahitra ny eo anao ry Tompo. Tamin'iziny andro iziny i Jesosy nagnano koragno karaty tamin'ny Nikodema nagnano hoe karaha ny nanandratany Moizy ny biby lava tany an'efitry no tsy maintsy hanandratana koa ny zanak'olona, fa tsisy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Fa maventy marina ny fitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao ke namezany ny zanalahy tokana mba tsy ho isy ho very ny olo jiaby mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra ne tsy naniraka ny zanaka tamin'izao tontolo izao mba hitsara izao tontolo izao fa mba hamonjy an'izao tontolo izao. Izay mino an'io zanaka io dia tsy tsarainy eky, fa izay tsy mino kosa satria tsy mino izy dia efa voatsara satria tsy mino ny agnaran'ny zanak'Andriamanitra tokana. Ary karaty ny fitsarana tonga amin'izao tontolo izao ny fahazavana, kanefa aleon'ny olo nandray ny maiziky sy ny haiziny toy izay ny fahazavana satria ratsy boaka asanazy. Fa sakindran'olo jiaby magnano ratsy dia tsy tia fahazavana, ka tsy magnato ny fahazavana io so boaka miariary ny asany. Fa izay magnano ny marina ndraiky no magnato ny fahazavana mba iboaka mazava ny asany fa atao amin'ny agnaran'Andriamanitra. Izay ny ary ny tenin'ny Tompo derany eo anao ry Kristy.
Ry kristianina ava malala tonga amin'ny ivony dia sy ny ady isika izao amin'izao karemy 7 andro irososika sy kelikely amin'ny fiainam-baovao zay indraindraysika amin'izao paka izao anaovantsika nouveau départ ho isika fiaingana vaovao vokatry ny fivampenitra mahery vaika ny fitondratena entaniny safidy matotra ametraka an' Jesoa ivony fiainana sy eo an'ivony fiainana ho ivony fianakaviana eglizy kely ka tonga sika ho eove missionnaire tabernakla velona amin'izao alahady faefatra amin'ny karemy zao tokoa dia baribarian'Andriamanitra amintsika fa na dia manao akory ny toetratsika na korotandava ny fiainantsika vokatry ity korotana virus ity dia tonga nanolotra ny ainy Kristy ary von'izy anavitra sika sy anolotra ny fahasoavany andrindra ny zava-drehetra fa anjarasika kosa ny miditra sy manaiky andray ny fahasoavana avy aminy fahasoavana zay omeny maimaim-pona sy misy takalo sy misy tambiny raha atao amin'ny teny hafa dia tonga tokoa anarinay ireo potika amin'ny fiainantsika izy potika amin'ny fifandraisana fototra telo mandrafitra ny mahaolona ho isika io ny fanekempihavanana vaovao entiny paka fandalovana miala amin'ny korontana savoritaka ka miditra amin'ny lamina vaovao izany no ambaran'ireo vakiteny telo zay arosiny eglizy amin'izao alahady faefatra ny karemy zao raha ny vakiteny voalohany bokyny tantara dia mahita sarysika mandre ny niatra tamin'ny vahoaka korontana be ny fiainan'ny vahoaka tamin'izay kary noeverin'ireo vahoaka aza fa ozon'Andriamanitra io voalaza amin'ny bokyny tantara boky faharoan'ny tantara toko fa 4:30 io kanefa Andriamanitra sy mahafoy ny vahoakany ka ny famindrapony dia sy navelany overy an-tany fa nataony melo lalana an'ireo babo ka nanafaka azy ireo amin'izay korontana nanjo azy zay ary izay koa ry kristianina hava malala raha mifikitra amin'Andriamanitra isika ny famindrapony sy ala amintsika ka izao korontana izao dia iova ho lamina vaovao araky ny filazantsika teo ary zany no paka ka hiditra amin'ny fanekempihavanana vaovao isika zany hoe iova ny fifandraisasika amin'ny sika samysika ny fifandraisasika amin'ny zavaboary ary ny fifandraisana amin'Andriamanitra nanomboka nasapa i Nikodemy fa izay tokoa ny lalana ary Jesoa io fanekempihavanana vaovao io ary Jesoa no Kristy araky ny fandalinany Nikodema ansainazy ankandrinazy ka tonga nanantona an Jesoa mangingina izy satria te hafantatra ny marina momba an Jesoa mpandalina sy mahalala ny soratra masina tokoa i Nikodema ka noho izay fandalinany izay dia nafantatra fa i Jesoa io mpanavitra sy mpandrindra ary amerina amlony ny zava-drehetra fantatra sika nefa ny vokatry ny adihevitra nataon'i Jesoa sy Nikodema nambaran'i Jesoa azy ny tena marina nefa indrisy isika olombelona matetika zamba varina mizery ety ivelany io no matetika averimberisika asika varina mizery ety ivelany sy maso-pinoana no izeresika ny zava-misy eo amin'ny fiainantsika ka fantatra sika ny nanjoa any Nikodema noho ny fiheverasika noho ny isika mihevitra fa mahalala sy mahavita tena
noho ny fahaizana ananana dia sy tafavoaka isika ary de hitasika izany amin'ny izao zava-misy amin'ny fiainansika izao, amin'izao korontana virus izao, sy miala amin'izay fahadisoana izay isika, sy mieky ny fahalemensika, mieritreritra fa mahavita tena samirery. Ka izay no mahatonga sika miteny so de sanatria diso amin'ny ady atrehana isika sy ny ady tena izy no atrehisika fa ady aety velany, satria araky ny averimberisika matetika fandrindra amin'izao karemy izao aoka ho fantatra sika fa ny tena manapotika ny fiainansika de ao anatisika ao anaty fosika ao. Ary zay nanjoa a Nikodema matetika ny fiainansika sy mahita ny famonjen'Andriamanitra isika, sy mahita ny fahasoavan'Andriamanitra atolotra ny amintsika, satria rakotra ny fosika ho isika, akomboreny fo isika, ka izay indrindra no mila manao dingana isika. Izay tokoa ary kristianina havana malala, tahaka ny amarony zavatra zay manidy ny fosika ka sy misy toerana idiran'i Jesosy ao am-posika ao no nanjoan'ny Nikodema. Ka izay indrindra aoka akalesona amin'ny zavatra niseho tamin'ny Nikodema isika, na de misy aza ny fampianarana mazava ataon'i Jesosy, na de misy aza ny fampianarana tolotra ny eglizy, matetika isika manidy ny fosika. Ary araky ny lazaiko teo, diso ady atrehana isika sy ny ady tena izy no edivasika, zany hoe ny fosika ny rovorovitina ho isika tamin'ny ny alahadiny karemy faharoa, manensina ny sofisikisika tahaka ny Nikodema. Na ny marimarina koa manidy ny fo isika teo, ka sy maheno sy afaka mandray ny fampianarana tena izy, ny fampianarana atolotr'Andriamanitra amintsika. Ry kristianina havana, ny vaky teny voalohany araky naverisika teo dia aoka anampy isika dinika ny fiainansika. Io tantarany vahoakan'i Israely io dia azo lazaina fa tantarasika ihany koa, ary dia etrehesika ho isika teo. Raha mijery ny zava-misy iainansika amin'izao fotoana izao tokoa isika dia azo sika fandraisana amin'ny dinidinika nataon'i Nikodema zay sy Jesosy zay ny fitiantsika teo. Io ihany koa no nanjoan'ny vahoakan'i Israely tamin'izany fotoana izany. Mametraka fanontaniana isika ankehitriny noho ny fahasahiranana etrehesika, noho ny adi-tsaina zay manjoa sika ny vokatry nyty korontana virus ty. Izany no lazain'i Jesosy tamin'ny Nikodemo hoe tahaka ny nanandratany Moizy ny bibilava tany anefitra no sy maintsy anandratana koa ny zanak'olona, mba sy ho very zay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Ireo tenin'i Jesosy ireo ary ry kristianina hava malala manampy asika ifikitra amin'ny finoana. Ny finoana tokoa no ahafahasika mampiova ny maso fizerisika ka lasa lavidavitra isika, ka sy rifarifa amin'ny tany isony hitady anymesinan'Andriamanitra raha tovy zava-manahirana, fa ahita ny sitrak'Andriamanitra ao anatin'izay zava-manahirana izay. Indraindray tokoa manko isika mieritreritra fa Andriamanitra ny fototra ny fahantrana, fototra ny fahasairanana mangeza sika, ny fahababona amin'ny lafiny maro tahaka n'ireo vahoakan'i Israely babo dia tady anymesinan'Andriamanitra ary dia tady irotaka misy ary. Impiry sika no isika very fanahy mbola velona traty ny ty arety mandoza ty vony fakapanahy, ka mitady mihevitra aza fa ozon'Andriamanitra izao zava-misy izao, sy
sy oziny izao zava-misy izao fa isika no beseasia ka variana ka sy mahita ny tena izy. Mila miakatra ambonimbony kokoa isika ary zay ny fahasoavan'Andriamanitra entin'izao karimy izao mila masom-pinoana izao andro sika izao. Izany no ambarasika ao amin'ny 4 averimberisika ary io no mahatonga ny Papa mamerina amin'ny 4 amin'izao karimy izao mba mila masom-pinoana tokoa isika alala ny sitrak'Andriamanitra ary raha ao amintsika zay masom-pinoana izay dia ho velim-panantenana isika na dia tsy misy antenaina ho isika satria manana ny Kristy isika. I Kristy ilay sy miova omaly anio ary mandrakizay izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana ka noho izany velona mandrakariva ny fanantenana rano velona hoy ny Papa ka io rano velona io no manosika sika na dia maro aza ny fakapanahy ampivelatra fa sy ampikombona ka hananasika ny fitiavana ka io fitiavana io no mahatonga sika tahaka ny Kristy mahafoy i Kristy banjinsika araky ny voalaza sika teo mibanjina an'ilay nasandratra tany anefitra isika de sy iza zany fa i Kristy no asandratra eo amin'ny lakroa ka sy ny lakroa no farateny zany hoe sy ny fijaliana no farany fa i Kristy ny sangako velona ary de zay no fanantenana ao asika ka manosika sika ahafoy ka ahatonga sika koa ifampisimbona sy fanasoa ary ikasaka ny soiombonana. Ny vahoakan'i Israely de babo tany anefitra tany amin'ny faritra hafa ary isika amin'izao vanim-potoana ianasika zao de azo lazaina araky ny voalaza sika teo noho ity korontana virus ity dia resy sy babo ary mety anomesinan'Andriamanitra azy ka ao anatin'izany indrindra no ka ipolotra ny rano velona ao amin'isika ao ka anana fanantenana isika sanatria Andriamanitra sy maniry ny raso ho antsika sy Andriamanitra maniry raso ho antsika Andriamanitra fa Andriamanitra be famindrapo ho isika teo ary zay ny fampianarana fototra amin'izao alahady fa efitra zao tia sika Andriamanitra ray izy ray be famindrapo ka noho izany izy mandrakariva no mialoha lalana atsika ary de zay no nataony raha naneraka ny Jesoa izy ary Jesoa eto anivosika no manolotra ny ainy ary manavitra sika ary de zay no ankalazay sika amin'izao paka izao. Manalavitra n'Andriamanitra ireo vahoaka tamin'izay fotoana zay satria ao anatin'ny fahotana sy nanaraka isony ireo teny folo asika moa zatra ny hoe dity folo lay teny folo manory lalana azy ireo iveloman'ny mahazanak'Andriamanitra ary indrisy izay tokoa ny ainasika amin'izao efa nampisahivo sika zay tamin'ny alahady lasa teo fa ny vahoaka ny vilalana sy ny velona ny teny folo dia lavo tao anatin'ny fahafatesana. Ireo teny folo reo no manadio ny fosika rehefa manalavitra n'Andriamanitra tokoa isika indrisy rehefa sy ao am-posika Andriamanitra dia sy mivelona ny fahamarina sy mivelona ny fifankatiavana isony isika sy mivelona sy mampanjaka ny raziny sy ny hisiny ary de korontana ny fiainansika ary zay ny zava-misy ankehitriny satria navela sika lavitra ny dity folo navela sika lavitra ny teny folo zay manoro asika ny lalakombana ka ny fitiavatena ny fialonana ny fiavinavonana ny fanilikilina ny hafa no manjaka ka mikorontana ny fiainansika lasa ny erisetra no filamatra eo amin'ny fiainansika lasa mifamono azy mamono ny aina avy amin'Andriamanitra mamono ny fifandraisasika ary ny loza indrindra
dia misy say mamono ny conscience, zany hoe mamono ny mahizy azy, ka mifoana misy ny fiainana noho izay famonoana ny conscience izay, sy mamono olona fosiny fa mamono ny conscience, dikan'izay efa very ny mahizy azy, maty ny mahizy azy, satria ny conscience sy hoe feo ny fieritreretana fosiny fa ny mahizy azy anao manontolo. Ka raha anao mamono ny conscience de namany mamono tena izay, ka mifamono isika, ka izay ny mahatonga ny papa manafatra am'izao karemy izao mba hiverina amin'ny tena isika, amin'ny fototra ny fiainansika, amin'ny mahizy asika, de sinona fa olony mpinoana, olony fanantenana, olony fitiavana. Raha io ny iainasika ka mifandray, ka mandray an'ireo fampianaranareo sika, dia miova ny fiainansika, ary zay ny baka hoy ny papa, mifandray sara amin'ny fampianarana ireo vakiteny arosiny eglizy androany, ary zay ny tiany vakiteny voalohany ampitaina amitsika mba hiverenasika tahaka ny vahoaka ny Israely amin'ny Andriamanitra, ka na de eo azy zao fotoana sarotra diavisika izao, tahaka ny fotoana sarotra nidiavan'ny vahoaka ny Israely, dia aoka isika entan'ny mpinoana, entan'ny fanantenana rano velona, entan'ny fitiavana mivelatra amin'ny hafa, ka iova fomba fiainana, io le lazay sika hoe fioampenitra mervaika amin'ny fitondran-tena sika, ka antonga sika anao fiaingana vaovao, départ vaovao. Niona tamin'i Jesosy tokoa ary Nikodema, ka nitady ny vahaolana, io ihany koa no manjoa sika matetika, ary zay ty vaksiny tadiavy sika ity, ry kristianina ava malala, oka maniry ahita vahaolana, fanafody isika, ary rariny sy isiny zany, ary ny tena irisika azy dia vahaolana vita finosina tahaka Nikodema eto, ary io no eversika ho vaksiny, mila manatona an'Andriamanitra nefa isika. Izay no vahaolana, zany hoe ny sitraposika ampifanarahasika amin'ny sitrak'Andriamanitra, anatona an'Andriamanitra isika ibebaka, ary de Andriamanitra anavao ny fiainasika, sy tanteraka nefa izany tahaka ny tao amin'ny Nikodema, na dia nahasapa aza izy fa i Kristy ny lalana sy fahamarinana nefa fiainana, ary fiainana dia sy tanteraka tao amin'ny Nikodema, inona hoy ianareo ny antony sy nahitany an'izay vahaolana izay, no heveriny ho vahaolana vita finosana no tadiaviny, ny tadiavin'Andriamanitra kosa nefa dia isika anao dingana manantona azy, izay no lalana ahafahasika miavao. I Nikodema nefa variana amin'ny reny teoria sy reny zavatra maro isan-karazany reny, ary zay no mety mbola arety mandoza amintsika amin'izao fotoana izao, ka okarisika zay nao tahaka ny nataon'ny Nikodema, na de fantany aza fa zay misy an'Andriamanitra ny misy ny famonjena sy nanao dingana izy. Mila manao dingana zany sika, zany hoe manao pa, ary io le nazay sika hoe nouveau départ, miala mikorotam-piainana isika, ka miroso amin'ny zay fandaminana apetraka Andriamanitra amintsika, lay fiainam-baovao ao am' Jesosy, ary zany ny tena dikany paka, fandalovana, fanaovana dingana, ary zay ny tiany Jesosy ho sapa Nikodema, ary zay koa ny tiany Eglizy ho sapasika am'izao alahady fa efatra ampaka izao zay azo lazaina fa tena ivony ady sy dia ady amin'ny rasy, ary dia makany amin'ny fiainana, ary dingana vokatry ny safidy atao sika izay, ka raha eo anivon'ny fiainansika ary Andriamanitra vokatry n'izay dingana izay, zany hoe atolotra sika
amin'ny fosika. Raha Andriamanitra ny tompony fosika dia miova ny fiainatsika, miova ny fifandraisansika amin'Andriamanitra. Ka raha miova ny fifandraisansika amin'Andriamanitra dia miova ny fifandraisansika amin'ny olombelona, ary rehefa miova ny fifandraisansika samysika dia miova ihany koa ny fifandraisansika amin'ny zavaboary, ary zay ny fanekempihavanana vaovao entiny baka ka amin'izay ikasaka ny raziny sy ny hisiny sy ny fifankatiavana mandrakariva isika, ka andesy an'ireo toem-piainana sy toem-panahy mitondra amin'ny fahafatesana sy amin'ny fahalovana, miala amin'ireny isika ka miditra amin'ny fiainam-baovao. Mitaky safidy izany isika, ary zay safidy zay no manosika asika hanao ny dingana. Izany ny ampianarin'i Jesosy an'i Nikodema raha nilaza ny biby lava varaina tandidy ny azo fizaliana izy. Raha mifidy ny finoana, mifidy ny mino isika dia velona, raha miala amin'Andriamanitra kosa isika dia maty. Aokarisika isafidy ny fiainana miaraka amin'ny Andriamanitra, miara-maty amin'ny Kristy amin'ny fahotana isika, mifantsika amin'ny Kristy amin'ny fahotana, mamono ny fahotana fa sy mamono ny mahaolona sika, mamono ny fitiavatena fa sy mamono ny fitiavana, mamono ny avinavina sy ny sisa rehetra fa mamelona kosa ny rariny sy ny hisiny, ary fampansakana ny tena fitiavana marina, mamelona ny fahamarinana. Dia zay ny paka ho sika, zay ny lalam-pamonjena, ary zay no dika ny lala ny azo fizaliana, zay hodinisika amin'ny alahady ho avy izao raha hanao ny pèlerinage any amin'ny la montagne de Français sika. Manantena mafy aho fa ho afaka anao izany tsika amin'ity taon'ity, sady lalan'ny azo fizaliana no lalan'ny hafaliana ho ansika io pèlerinage amin'ny la montagne io. Ary dia zany raha teo moa ny dikany paka, ary zany no ankalaza isika rehefa tonga eny tampony la montagne sika mankalaza ny Eukaristia, satria efa misantatra ny paka isika ao anatin'ny fankalazana ny Eukaristia izany. Mamono ny fahotana isika ka velona indray ao amin'i Jesosy ny sangako velona, ka zary eo ve missionnaire vita batemy iraina ho tabernakla velona. Aokarisika ry kristianina hava malala, anararoatra izao vanim-potoana efa kely irosoasika amin'ny paka izao, anararoatra ny pèlerinage idirasika amin'ny fiainam-baovao. Azany hoe io pèlerinage io no dingana ataosika, aza manao toa Nikodema ary sika, fa oka kosa anao tahaka reo olo-masina sy olo-sambatra malagasy toa ny Victoire Rasomanarivo, reny mpianakaviana, toa ny Lucien Botovasoa olo-sambatra, ray mpianakaviana. Zany hoe raha maka ohatra azy ireo sika dia tanteraka ny nofinofin'ny papa, zany hoe mila baba, mila ray izao tontolo izao, mila baba ny fianakaviana hoy ny papa. Ka oka sy anao tahaka ny Nikodema isika, tompona ndraiky isika, tompona ndraikitra rehetra isasokaziny, fa anao tahaka ireo olo-masina sy olo-sambatra malagasy, sy iraviravin-tanana tahaka ny Nikodema isika, fa irosy lalindalina koa ka ho tena ray, tena baba araky ny sokasym-piainana misy asika rehetrarehetra. Sy ny fahaverezasika tokoa manko no tadiavin'Andriamanitra, ary sy ty Covid-19 ty no tadiavin'Andriamanitra andresy, fa ny tadiavin'Andriamanitra araky ny voalaza sika teo ary raha izy, ary dia zay ny tadiavin'ny papa ho ansika rehetra ihany koa ao amin'io afatra amin'ny karemy io. Ka ny tadiaviny n'Andriamanitra dia sika ho vovonjy, aza ho sika ny tena fiainana. Naniraka ny zanany tokoa Andriamanitra amonjy an'izao tontolo izao, ka anjara sika ny mandray azy sy ny mametraka azy eo anivon'ny fiainasika sy ivon'ny fiainasika, ametraka azy ao am-posika ao, ary zay fametrahana ao am-posika ao, zay ny tena hady ataosika, ary izay ny tena ady marina araky ny lazaisika teo tandremo sao de diso ady atrehana isika. Ny ady atrehasika dia ny ady amin'ny rasy,
azo fizalianao ansika izany satria sy moramora sy maintsy mahafoy isika tahaka ny Jesosy nafoy miainy ka atao sikapinoana izany rehetra izany. Ary de zay ry kristianina havana no ambaran'ny Masindahapôly ao amin'ny vaky teny faharoa fa fony mbola maty ny fahotany sika hoe Masindahapôly de ny fahasoavan'Andriamanitra no ny aloha lalana ansika ka matokisa isika fa na de eo aza ny fahoriana sy ny fanenjena sy ny fizaliana tahaka ny nanjoan'ny vahoakan'i Israely nandritra ny fahababoana dia sy io ny tanjona fa raha matokan'Andriamanitra de sy maintsy ahazo famonjena. Ka izay koa sy ity korotana virus ty ho isika no anana ny teny farany fa i Jesosy tenin'Andriamanitra. Ka anana fitokisan'Andriamanitra isika na de eo aza ny sedra maro isan-karazany vokatry ny fiainana itoetra ao amin'ny Kristy isika amin'izay de azo ny fiadanana ho aminy. Ry Jesosy Kristy tomponay io tsy mba manameloka ianao fa tonga eto aminay amonjy anay ko engane zahay ifantsika aminao izany hoe iala amin'ireo toe-piainana mirefarefa mitondra fahafatesana fa ifikitra kosa aminao ianao ny ho tompony fonay ianao ny eo anivon'ny fiainanay ianao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana ka amin'izay dia iova ny fiainanay ary amokatra ny fiainanay amokatra fiadanana fifaliana fihavanana marina fihavanana avy amin'Andriamanitra ka mitondra anay hiavana amin'ny manodidina anay hiavana amin'ny zavaboary ka zary famonjena ho anay izao paka ankalazainay izao. Masin'ny Maria reny eo masindray Josefa ray mpiaron'ny Eglizy eran-tany sy miafina aminareo ny fiainana etrehan'ny fianakaviana tsirairay ka mivavao anay mba ho say iova ny fiainanay. Anana fo vaovao anay zahay amin'ny fankalazana ny paka ho avy izao. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny Eglizy de sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina ka miray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.